Doro-tanety mirongatra, tondratra ny fahobe, hafanana tafahoatra. Manatry maso-krizy maneran-tany mitranga mivantana isika, ary ny fotoana rehetra mandalo dia manambara fa ilaina ny fanovana. Fa rehefa misy ny olana, dia misy ny vahaolana. Ary amin'ny fihetrehana ny krizy ny toetrandro, ny natiora no mpiara-miasa amintsika lehibe indrindra. Noho izany indrindra no androsoana ny vahaolana mifototra amin'ny natiora. Inona marina nefa ny endrika ireo? Ny vahaolana mifototra amin'ny natiora dia miasa amin'ny natiora fa tsy manohitra ny natiora. Rehefa mampiroborobo ny vahaolana mifototra amin'ny natiora isika rehetra dia mandray soa avy amin'ny vokatra omeny ho an'ny olana hatrehan'ny planetantsika. Raisy ohatra ny alaonko. Raha averina potika daholo ny onko, olona mahery ny 5 tapitrisa no tratry ny tondra-drano manerana izao tontolo izao isan-taona. Midika izany fa ny alaonko dia tsy manome toeram-ponenana ho an'ny trondro ihany. Izy ireo koa dia manome sakana voajanahary ho fiarovana sy vahaolana amin'ny tafio-drivotra mahery, ny tondra-drano ary ny fanondronana. Manome loharanon-tsakafo sy hazo ho an'ny vondron'olona ifotony eny amorontsiraka, ary afaka mitahiry karibaona be dia be. Ny fiarovana sy famerenana amin'ny laon'ireo tontolo iainana ireo dia ahafahan'ny olona sy ny zavaboary voatra sady mampihena ny risika teraky ny krizin'ny toetrandro. Amin'ny fiara-miasa amin'ny natiora tahaka izao, ny mpikaroka dia manomba tomana fa afaka mampihena ny entona hatramin'ny hampatelon'ny zavatra ilaina mba hahatratrarana ny tanjona ny fanarahana pari. Ary tsy ny onko ihany no manan-danja. Ny tontolo iainana hafa koa dia manolotra vahaolana mahagaga amin'ireo olana izay mety tsy hoeritreretintsika akory, toy ny aran-dranomasina, izay ny fahaiza mampihena ny hamafin'ny onja dia tena ilaina amin'ny fiarovana ny olona tampitrisany amin'ny tondra-drano. Ny fandiniana sasany dia manoro hevitra fa mety ahomby kokoa noho ny fikojakojana namboarin'ny olombelona amin'ity asa ity izy ireo, na noho ny ahitra sy ny savana izay mety manohana ny bibidia ary manampy amin'ny fisintomana sy ny fitahirizana karbona. Ny tontolo voajanahary dia manome zavatra betsaka mba hanomanana sy harovana antsika sy izay rehetra iombona antsika amin'ity planeta ity. Tsy maintsy manao toy izany isika ho setriny izany, ary tsy maintsy ataontsika izao. Ny vahaolana mifototra amin'ny natiora dia fahombiazana ho antsika rehetra, ary fotoana izao tokony hanomezantsika vahana izany.